faly miarabantsika rehetra ny atokantrano izay manaraka ity fandarana manokana nanasany ny candidat filoham-pirenena Andriamatoa Andrajoelina ity aty amin'ny tokantrano no tanterana izany fanodina ny oronan-tsary izany miarabanao tompoka ary misaotra anao ihany koa tamin'izay fanasana izay. Miarabanao fitiavana ary ampitiavana ihany koa no iarabana ny vahoaka malagasy vaky volo zay manaraka an'izao tafatafa sy jinjinika rahantsika zao ary ampitiavana ihany koa no ampitranona ny vahoaka malagasy rehetra ary nitsidihana ihany koa ny tokantrano tsirairay avy. Ao anatin'ny fiodinana faharoatsika amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fanomanana sy ny fiatrehana ny fifidianana ny faha-20 ny volana desambra izao raha ny fijeriny mpanara-baovao azy dia ataontsika ohatry ny hoe ity fifidianana mitanterana ny faha-20 ny volana desambra ity no ady farany sy ady goavana ifanatrehan'ny candidat Andry Rajoelina sy ny candidat Marc Ravalomanana. Raha mijery ny tantara nefa isika dia ohatrany hoe fatany amin'ny taona 7 no nisy izay tsy fifankazaona izay raha vao nandray ny tantanan'ny tanàn'Antananarivo nga Andry Rajoelina. Inona ilay zavatra nitranga, inona ilay tena tsy mampifankahazo anareo mirahalahy? Dia ilay izy aloha tsy adiko mihitsy amin'ny Andriamatoa candidat zay mifaninana amiko ankehitriny. Ny nahy ny ady atrehako dia ady amin'ny fahantrana mba ampisondrotra ny farimpianan'ny malagasy ary indrindra ady amin'ny tsy fandriampahalemana, ady amin'ny kolokolo ary ady indrindra amin'ny fanaparam-pahefana diso tafahoatra napetraky ny mpitondra zay ny fandimby. Tsika tsy emotra intsony hoe verina any amin'ny jadona indray fa tsy maintsy mandroso makany amin'ny fahafahana sy ny fanafahana ny malagasy ao anatin'ny geja zay fa niainana hatramin'izay ary tsy tiana iainana intsony amin'ny ho avy. Zay aloha ny voalohany, tsy adiko amina candidat fa adiko anafahana ny malagasy ao anatin'ny fahantrano. Zay ny voalohany. Marina anteneninao teo hoe tamin'ny taona 7 voalany be ny tanàna dia efa nanaovana antso-jay mba tsy afahako mitondra ny fampandrosoana zay tiako apetraka ampandrosoana ny tanàna Antananarivo. Ny antsony dia tsotra. Voalany be ny tanàna fotsiny herinandro fotsiny taorianany nalany be ny tanàna dia notapahana ny rano rehetra, ny pompon-drano teny amin'ny tanàna rehetrarehetra zay any fidy antenako tamin'izany fotoana izany satria tsara no mampatsiahy fa 70 isan-jato ny nahalany anahy be ny tanàna teto Antananarivo. Zany hoe io ny salanisa betsaka indrindra tamin'ny zay candidat nilatsaka ho be ny tanàna ho an'ny renivohitra Madagasikara. Nitapahana ny rano, nitapahana ny jirony jirama fa zao ny zavatra nitranga nijerevanay le izy satria hoe ananan'ny jirama trosa be zany ny commune urbaine an'Antananarivo tamin'izany fotoana zany dia niteny tamin'izany hoe rehefa tsy mifidy any candidat ny timiny ianareo dia atao fahirano. Dia natao fahirano ny vahoaka Antananarivo. Toy izao hoe raha zany tsy tiany tsy mampanina raha za no nanaovana azy zay. Fa ny nampalahelo anahy kosa dia ny vahoaka malagasy zay nifidy any TGV, nifidy any Andry Rajoelina tamin'izany fotoana zany no natao fahirano. Fa soa ihany fa nanana olona mpiara-miasa zay matsilo ary afaka tsara nanolotsaina anazy sy nanolokevitra anahy nijery zay satria ny hoe raha nilaza ny jirama tamin'izany no nibaiko azo avy amin'ny filoham-pirenena zay mifaninana amiko ankehitriny tamin'izany fotoana izany hoe tapao ny jiro, tapao ny rano, amin'izay grevy ny olona dia ilaza hoe tsy mila ny maire io zay. Fa zany nefa vao mainka nampifamatotra tamin'ny tenako zay maire tamin'izany fotoana izany sy ny vahoaka. Dia rehefa nijerevanay ny kanty dia hitanay tao zany fa misy reo etro na aba zay nalaina tamin'ny facture ny jirama zany mpanjifa rehetrarehetra zany ny olona trano rehetrarehetra teto Antananarivo dia nandohetra momba ny fandrofana sy mifakana ny fako zay ny jirama no nakan'io nampidirina atao anatin'ny facture dia tokony ho aloha zany amin'ny commune urbaine Antananarivo. Efa tsy nalona andritra ny taona maro io fa rehefa nijerevanay kosa dia lasa indray zany ny jirama rehefa natao ny compte no tokony andoha vola amin'ny commune urbaine Antananarivo tamin'izany fotoana izany
dia midika fa izahay indray zany mpitatana tamin'izany fotoana zany a no manambola tokony ho aloha any jirama feany tao anatin'ny efatrandro a dia naverina daholy a ny jiro sy ny pompondrano teto amin'ny tanàna Antananarivo ka marina nyteneninao teo hoe voatany ampendohany tany mbola tsy hoe rotsaka be ny tanàna akory ary a dia efa nyrahonana hoe raha milatsaka be ny tanàna eo ianao a dia hosahirana amin'ny orinasanao a hosahirana amin'ny fiainanao a satria izay tsy mitovy hevitra tamin'ny mpitondra rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany dia nogadraina avokoa fa zany no ny fitiavako tanindrazana dia nijoro a tsy nanalaiky lembenana ary misaotra an'Andriamanitra fa na ny zavatra rehetrarehetra tsy nieritreritra rehetin'ny zareo natao azy toy ny fananganana ny lapan'ny tanàna dia vitantsika soamatsara tao anatin'ny fotoana fohy zany zavatra rehetrarehetra any ka marina taneninao fi hoe ny fankalana ny tsy fitiavana ny Andry Rajoelina ny fanaratsiana ny Andry Rajoelina zay nanana ny antoko tsinina na ny mpitarika anazy ny filohany mihitsy zay filohan'ny repoblika tamin'izany andro zany a dia tsy voandroany akory fa efa tamin'ny taona fito sy roa arivo na tany aloha nefa zany tsy zany nikory no hatonga nahemitra fa zay nyteneniko hoe tsika tsy hemitra makany amin'ny jadona fa tsy maintsy mandroso makany amin'ny fahafahana raha nisy ny antsoizay nataon'ny filoha tamin'izany tamin'ny anao be ny tanàna tsy mba nisy mihitsy ve fifampiresahana nazo natao fa tsy maintsy lasa miafara satria niova be ny tantara taty aoriana nivoatra be mihitsiny a tsy afaka nifampiresaka ve ny be ny tanàna sy ny filoham-pirenena tamin'izany ny fanontaniako anankiray koa hoe valifaty ny Andry Rajoelina amin'ny ngara Valomanana ve zany hoe rehefa filoha ianao dia za koa tsy maintsy filoha za tsy mba mpamalifaty ary raha candidat androany a tsy hamalifaty maha-candidat rehefa ho filoham-pirenena tsy ny famalina na hamalifaty no mamaika tsy ny fananganana ny na ny tombontsoan'ny orinasako no mamaika fa ny anavitra ny Madagasikara ny anavitra ny vahoaka malagasy ary mba ho modely i Madagasikara mba anisan'ny firenena mba mandroso fa tsy gisitra sy manitra intsony a zany a no mamaika ny miresaka za afaka miresaka amin'olona rehetrarehetra za angambany no anisan'ny filoham-panjakana nitatana ny firenena afaka niara-niasa tamin'ny ankilafikely rehetrarehetra zay nanerenana tamin'ny andro ny tetezamita fa niara-niasa tamin'ny na tamin'ireo olona mpitondra na tamin'ireo olona mpanohatra na tamin'ireo mpitondra rehetrarehetra mifandimby niara-niasa tamiko a tao anatin'ny gouvernementa na ny olona ny nga Ravalomanana niara-nitantana tamiko ane zany tao anatin'ny tetezamita za dia olona anisan'ny mampitambatra mampifandray ny ankilafy rehetra samihafa ary mieno ary mifammetanana amin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy zay te hampandroso any firenena miaraka mitombona ve zay tamin'ny taona 2024 satria raha tadidiko tsara rehefa nakatona ny televizionanao Viva tsy nangataka fifampiresahana Andriamatoa Andry Rajoelina fa avy dia nametraka ultimatum hoe sokafy ao anatin'ny ray volana ny televiziona nisy dingana maromaro natao tamin'ny hoe fanankatonana ny televiziona Viva marina mihitsy inona moa zavatra nitranga ny zavatra nitranga dia ny tsy fahatatesana demokrasia ny zavatra nisy a rehefa nandefa ny interview zay natao tamina filoham-pirenena Didier Ratsiraka ny televiziona Viva zay televiziona ko tonga dia jadona nipetraka hoe ao anatin'ny 7 ora tsy maintsy akatona ny televiziona sy ny radio ny zavatra nitranga dia miteny hoe tsy mety zany aleo a alalaka ny hainao manjery vaovao marina vaovao zay nilazainy le filoham-pirenena teo aloha fa tsy hoe vaovao miforonona no nalefa tao anatin'ny televiziona avy any ambony anao mamafa aloha ao zay vao tonga ty ambany satria raha diovinao ny aty ambany any ambony maloha tao tsisy varaka zay rehefa aveo rehefa madiotrao vo rehefa rahanvoaka hoe mila mangalatra akoho kely ranga migaja mila mangalatra 100 milliards na 400 na 500 milliards
tsy voakitikitiky tsy voaioe zany ve ny fanjakana tadiavin'ny malagasy tadiavintsika zany ve ny demokrasia teo zay dia nangataka tamin'ny fomba ofisialy hoe raha nisy fahadisoana nataonay azakatona aloha ny onjavy eo fa tonga dia jadona no mitranga hoe tsy maintsy akatona zao dia zao rehefa tao anatin'izay dia nialanenina hoe mba mangataka zay name daty hoe le 17 janvier aloha mba hifampiraratsika hifampiresaka sokafy ny anao manjery zay nakatonareo amin'ny fomba ofisialy marina mihitsy ny teneninao satria za zany tamin'izany be ny tanàna name ultimatum hoe rehefa tsy misokatra io télévision io dia hisy zavatra hitranga eto amin'ny firenena satria za dia mandalina foana amin'ny fahalalahana rehefa tsy nisokatra kosa tsy nisokafana ny télévision dia teo ny antson'ny olona hoe andaotsika hiary hivavaka ary nanao an'ilay fivavahana tao amin'ny gymnase couvert ny Mahamasina satria tamin'izany azadinitsika ny tantara fa ahoana moa ny ahafahanao raha kristianina dia manakatona fiangonana zay kristianina ihany koa Jesosy Kristy no samy hivavahana fa nakatony nga ravalomanana ny fiangonana FPVM niara mivavaka tamiko ry zareo tao a Mahamasina dia za nanome nanovely rano tamiko zareo aho hoe za dia anisan'ny melohako ny fanaovana jadony eto amin'ity firenena ity na fivavahana azy fiangonana avy dia akatony kosa za hoe ndeotsika hitambatra zavatra za mitaky mifahafana na roko mitaky mifahafana mba mitoriteny mitory ny filazantsara fa za kosa ho mantsian'ny pasteur Randrenatoandro teny anao pasteur fa raha mbola za foana ny oeto ny action voalohany ataoko dia mifanokafana any fiangonana FPVM ary nataoko sa vo tonga tamin'ny fitondrana ny tetezamita dia nisokafako ny fiangonana FPVM ny tiako lazaina amin'ny fily zao ampy zay ny jadona ary ny voaka malagasy tsy hiverina mijadona tsony efa liana fandrosoana ary tsy emotra intsony fa tsy maintsy miroso ary zay ny angatako ny voaka malagasy hifanome tananamiko mba andresy indrindra rehefa mieritreritra tsika ny andresy tsy maintsy mandresy fa tsy hiverina ny amijadona tsony tsika fa mendrika ny androso Madagasikara mendrika ny programme an'asa zay ampandrosoana any Madagasikara tsika ka zany ny zavatra niainana zany ny zavatra nisy ify tao anatin'izay fotoana na be ny tanàna na anisany zay zavatra nilazainao teo zay. Ianao miresaka antsotsay foana niainanao ohatrany hoe victime be mihitsy nga Andry Rajoelina nandritry nisy be ny tanàna tsy nasakananao navita ny lapan'ny tanàna nefa izany ahoana ny fomba nataonao nahavitana an'izany teti-bola vaiza ary inona no mahatonga an'le hoe manohatra foana ny tenen'ny mpitondra fanjakany Andriamatoa Rajoelina tamin'izany izay efa nilaza hoe aleo ataonay ny lapan'ny tanàna fa aza atao ohatrany hoe tia midefie mihitsy ianao. Ny olona zay tia fandrosoana zay liana amin'ny fandrosoana dia mifammetanana rehefa misy olom-pirenena anankiray manana hevitra tsara manana programma tsara dia tokony iray fo iray feo ny malagasy ray manontolo anampy an'iny olona iny anatanteraka ny tetikasa zay ataony mba hoentina ampandrosoana na ny tanàna na ny firenena marina ny teneninao za anisan'ny voalany be ny tanàna dia nively rano nataoko tamin'ny vahoaka an'Antananarivo hoe riva aoka an'Antananarivo tsy maintsy fitaitsika ny lapan'ny tanàna an'Antananarivo reo antoko timireo ihany tamin'izany fotoana izany no efa zay nifaninana tamiko talohan'ny fividianana be ny tanàna mbola nanatsikera hoe tsy ho vita Rajoelina io manofy io mirediredy io fa firy ny olona mifandimby teo tsy navita an'izany lapan'ny tanàna zany fa iza moa Andry Rajoelina no milaza azy fa avitan'ny lapan'ny tanàna any anaty gazety tao zany ary mbola nitehiriziko le quotidien
tena mandrabiraby anahy mihitsy hoe mandaingy mamitaka fa tsy havita an'izany lampantanana zany toy zay marina satria ny zavatra tsy nieritreretinareo ny zavatra tsy vitanareo dia izaho le lazainareo fa bandy kely izahay le lazainareo fa foza kely no nitondra sy nanamboatra n'izany hôtel de ville zany ary vitanay zany ary nataonay zany satria zao ny zavatra mitranga volany be ny tanàna tsisy vola atao marina mihitsy ny teneniny fe tsisy vola satria nangalariny zareo dolo ny vola atao amin'ny commune zéro ny kesy tao amin'ny commune tamin'iza be ny tanàna ahoana marina moa ny avitanany lapan'ny tanàna fa rehefa manana ny finoana ianao rehefa manana ny fitiavana ianao rehefa manana ny fanantenana ianao tsisy ninina asakana anao amin'ny vita zay zavatra ho kasainao ka nikasa nametraka ny zavatra mitranga dia ho tantaraiko amin'ny fi 12 décembre no lany be ny tanàna une semaine après 19 décembre proclamé officiellement hoe lany mois début de janvier nametraka hoe reto ny staff hiasa amiko janvier teo anaka ny architecte fin janvier velorano nataoko tamin'ny tanàna Tananarivo sy mponina Tananarivo no ny fitiavan'izay nation-any anahy anamboatritsika ny lapan'ny tanàna niara-niasa tamin'ny architecte zay ozy zao tsy misy vola atao amin'ny commune fa raha nampy ananareo ho amboaritsika ny lapan'ny tanàna niara-niasa zay fi février mars avril 3 mois vitanay plan ny lapan'ny tanàna 3 mois tao anatin'ny telo volana nalaina le plan taloha elabe zay aseho atsika ohatr'izao ny plan ny hôtel de ville tamin'izany dia nijerevanay hoe ndao hatsarana kokoa ndao atao mendrika kokoa ndao atao moderne kokoa ty hôtel de ville ty dia niasa andro manala zay vitanay ny plan rehefa vita ny plan nijerevanay tao amin'ny kesy tsy ampy ny vola tosa hoe ataovy ary ny appel d'offre anao an'ity lapan'ny tanàna ity dia ataovy en 3 phases ataony fondation ataony superstructure dia ataony finition natao zany ny devis tonga dia hoe ataovy fa tsy maintsy ataontsika io tsy maintsy atombotsika io ary tsy maintsy ho vitatsika dia natao ny devis fanaovana ny fondation vita ny devis ozy izy za hoe le 13 mai date symbolique 13 mai 2008 apetratsika ny pose ny première pierre ampifamaritra atsika amin'ny tanàna Tananarivo hoe ofitaitsika ny lapan'ny tanàna izay velorano nataotsika tezitra be ingara valomanina tamin'izay hoe tsy ianao ny tokony anao an'io lapan'ny tanàna io fa projet tokony filoam-pirenena ny manao an'izany manareo tsy niara-niasa hoe andao ary ara-iasa satria ianao ny tompo-kevitra izy ny eo amin'ny fitondrana tsy navela nananao pose ny première pierre ary le izy tonga dia tsy atao fotsiny le izy fa izy ny tokony manao anazy fa tsy zay sa mialatsiny fa ny zavatra hito amin'ny fiadidin'ny tanàna dia ny be ny tanàna no manao azy dia tsy navela nanao pose ny première pierre tamin'ny le 13 mai niantso anahy mihitsy ny premier ministre tamin'izany hoe monsieur le maire tsy azonao ataony manao an'io sa mialatsiny zavatra asony vahoaka aveo inona ny antony anakananareo anahany zany tetikasa velorano nataoko tamin'ny vahoaka nasony vahoaka inona ny olanareo raha zano anao an'izany lapan'ny tanàna zany mialatsiny aminao zany monsieur le premier ministre fa be ny tanàna rehetra mifandimy teto marina zany tsisy navita nanao an'io ny filoam-pirenena rehetra mifandimy teto marina tsisy nanao an'io tantarany hôtel de ville efa niteneniko fa ho ampatsahiviko kely tamin'ny 1936 noa naorina ny hôtel de ville architecte français de Canteloune nanao an'izy io 36 ans après fitiavana 1936 36 ans après
1972 noho ny etsiky ny mpianatra noho ny révolution nisy teto mainy hôtel de ville nidorany mpianatra de 1972 para-patongany za be ny tanàna 2007 efa be ny tanàna maro be ny fandiby teo fa tsisy nanana eritreritra tsisy nanana ny finiavana anangana an'izany hôtel de ville zany fa za lany be ny tanàna 36 ans après mainy hôtel de ville 2008 hoy za hoe ataony hôtel de ville ary ny zavatra nafinaritra rehefa 36 ans fitiavana de vita ny hôtel de ville tiako lazaina aminao efa voasoratra daholy ny zavatra rehetrarehetra iainantsika sy diavintsika ety ambonin'ity tany ty ka nizaniza manakana nizaniza manaratsy nizaniza manakina rehefa manana ny finoana sy ny fitiavana ianao a de vitatsika no manangana sy manorina an'izany betsaka ny zavatra nyravana teto zareo miteny hoe tsy mpandrava fa mpanangana fa iza ny navita nanangana zavatra ho an'ny vahoaka nanangana zavatra ho an'ny taranaka fara mandimby izay tompoko de mpanangana ho an'ny vahoaka malagasy ary vitanay ny hôtel de ville fa za tsy anangana zavatra hitanao ny sasany aneny mamay azy ny anangana ny orinasany ny anangana ny orinasany eny amin'ny tanympanjakany eny amin'ny Saint-Pas Somakodisy reny ny anangana ny orinasa ty Cosmagro eny amin'ireny toerany reny no nataony Ngara Valomanana inona zavatra natsangany zareo zao be ny tanàna izy ny vadany zay ny filoha zay mifanaritra anamiko am'izao be ny tanàna ny Tananarivo milaza hoe mpanangana fa tsy mpandrava miteny zareo hoe anavitra na Tananarivo fa vahoaka na Tananarivo zao voainao kely za zao teo vao nandalo teny amin'ny fokotany maromaro fa ny zavatra ny cadeau efa ho avy zao ny Noël fako eraky ny tanàna zany ny cadeau omenyry zareo any vahoaka na Tananarivo tena mampitehiteny mihitsy hoe rehefa tsy vitanareo manala ny fako meo aty isorinay fa tsy mendrika ianao anatin'izao fako loto aizina izao ny vahoaka malagasy ny vahoaka na Tananarivo tsy possible ka zay ny teneniko hoe rehefa misy olona manana finiavana zavatra tsara de aleo ampiny misy olona manana programma tsara aleo mifandrimontsika malagasy tokony fioray foray mitepo zany ny tokony atao zao tsika manana programma anavitra ny Madagasikara miteny anao fa izany map izany raha ampifanetrehatsika amin'ny EM misy le hoe manifesto 2 pages fa ny EM 300 pages raha ny technicianna sy ny ingénieur nahita toerana na ny ivelany miara-miasa amiko efa mihoatra ny 700 fa zay programman'olona hafany tsy fantatro hoe firy fa mino afa tsy mitovy tiako lazaina aminao verena kely le hôtel de ville teo rehefa tsy navela zany nanao an'le fametrahana ny vate fait jour na les poses première pierre tamin'ny le 13 mai 2008 de za tsy nanaiky fa natao le izy tamin'ny le 17 mai 2008 roa taona ny tokony nanaovana an'io fa vita le izy tao anatin'ny 20 volana rehefa nanomboka ny asa de vita ny hôtel de ville nytiako lazaina rehefa manana ny finiavana ianao dia sy ny fitiavan-tanindrazana de vita foana ny zavatra tokony ho atao anarenana an'ity firenen'ity sy anarenana any Madagasikara tsy tafahoatra loatra ve le adiny Inga Andry Rajoelina sy Ngara Valomanana nanomboka tamin'ny fanakatonana ny vivady any afara tamin'ny 7 febroary 2007 tadiditsika tsara fa ranokararana teto Antananarivo teto Madagasikara tamin'izany fotoana izany inona le tena zavatra nitranga ninona fi hevitra tsy hitovizana ninona fitiava-pahefana tsy ekena raha malagasy ray ianao
malagasy reny no andeha hibaiko ny mpitandro ny filaminana amony malagasy mitovy aminao. aoka zavatsara zay resaka zay. Za mbola melohako foana ny fampiasana fitaovam-piadiana amin'ny malagasy zay tsy manana akory, na dia famaky azy na dia lefina aza fa mitaky ny fahafahana noa resaka tonga dia vava-basy basy no entina amalina an'izany fitakiana zany. Marina anao tafahoatra, diso tafahoatra loatra ny fitiavana fahefana, diso tafahoatra loatra ny fitiavana ikiry sy ifikitra eo amin'ny fitondrana. Tsy mendrika an'izany tsony ny vahoaka malagasy ankehitriny. Hevitra ny ampiadiana fa tsy fitaovam-piadiana no andeha malina any vahoaka malagasy zay mitaky fahafana tamin'ireny fitaovana. Ao ny milasanao hoe nitaky fahafana nefa tany am-piandohana ho averika ihany ny télévision-nanao nakatona ny tena isany nampitsangana n'Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy ohatry ny hoe nataonao fitaovana ve ny vahoaka n'Antananarivo iverenan'ny télévision-nanao mazava loatra fa ankoatrin'izay azahoana fahefana misy kokoa mihoatra ny hoe be ny tanàna. Zao ny fitakiana fahafahanao aloha na ao amin'ny tokantranonao azy ekenao ve ohatra hoe akatony ianao ao an-tranonao, na ohatra hoe misy olona mpivady akatony ao an-trano hoe tsy mahazo mivoaka ramatoa. Raha mitaky ve ny ramatoa hoe aloha mba handeha hivoaka, mba handeha hitsena na mba handeha haka-rivotra, dia vonoina fatorana. Raha mitaky ny fahafahana lazaiko ane dia zao ny aina manjery tamin'izany fotoana zany tsy ny olana fa ny olana efa betsaka ny teo alohan'izay tsy mifamelana anao ny asa tokony ho ataoko. Ny fahafahana ny takiana ane dia tsy eken'ny olona ny fanakatonana fiangonana, mitory ny filazantsara. Ny fahafahana ny takiana ane tamin'izany dia tsy ekena satria misy olona mpandraharaha manao menaka mitovy ny orinasan'ny filoha tamin'izany tonga dia gadraina. Hitanao misy ny fitenin'ny fitenenana hoe iny le goutte d'eau nampidéborde an'le vazy, ary mila olona mpitarika, mila olona leader ny vahoaka malagasy. Dia izay ny teneniko hoe hatramin'ny fahatanorako za leader, za tsy manaiky ny anaovana tsindry azo lena. Zay ny natonga ana nijoro, zay ny natonga ana nitaky. Ary za koa raha nyteny antsika teo hoe mikasika manana finiavana ty ampandroso an'le firenena, manana finiavana ty ampandroso an'le tanàna, fa ny sakatsakanana raha navela ny asa araka ny tokony ho izy ampandroso ny tanàna Antananarivo milaza aminao fa tsy nisy reny etsy-bahoaka reny, fa tsapan'ny olona tsy adala. Ary ankehitriny za mihiny mangataka ny rehetrarehetra hifamometana amiko anohatra ny jadona tsy iverenana zany jadona zany eto Madagasikara. Rehefa maka amin'ny fanapahan-kevitra tsika hoe tsy miverina ny jadona dia tsy maintsy mandresy ny fanavotana any firenena. Sika rehetra hoy izao ianao ianareo rehetra no hiaraka navitra ny Madagasikara, za tsy anderery fa mila ny olona rehetrarehetra mifandray sy mifametana amiko mba hahafahantsika tena mampandroso indray amin'ity firenena sy malagasy malalatsika ty. Fonina nadino an'izay lasa zay ve ianao satria raha tadidika ao anatin'ity boky nisoratanao ty natao tany anaty coffre-na fiara Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany rehefa tena niahenjana ny fifanenjehana teo amin'ny Andriamatoa filoha tamin'izany andro izany sy ianao fonina anadino an'izay lasa zay ve ianao ahoana ny atreretan'ny fianakavianao hoe avelan'ny ora foana ny tranga tahaka ireny? Hitanao marina mihitsy zany ny satria rehefa mijery an'ity boky ity zao tsika dia nahazo baiko ny maramila tamin'izany hoe mort ou vif, na maty na velona tsy maintsy samborina ny be ny tanàna tamin'izany Andry Rajoelina. Io zao lazaiko anao
misy sary io zay ahitantsika ny ambassadeur any États-Unis, ny chargé d'affaires any frantsay, ny nonce apostolique hitantsika ao ihany koa, ny ambassadeur d'Allemagne ao ihany koa, ary ny hélicoptère amin'io satria ny savoafo be miodidina an-trano, misy commando any anatiny hoe andeha hisambotra ana. Tamin'io fotoana io dia hito amin'ilay sary anankiray ito zao dia hitantsika ny chargé d'affaires ny ambassade de France, satria tena hoe tany miady zany Madagasikara tamin'izany fotoana zany, ao anaty tany miady hotakotaka, nodidinina maramila maro de maro, ny hojerevantsika amin'io sary io ihany koa, ny manodidina nyty trano fonenako tety Ambatobe tety, tonga ny olona nanao barrage fa de tena maramila amin'ny camion maro no avy hoe hisambotra. Ny alina an'io dia mba tantaraiko amin'ny fikely ny zavatra nitranga. Ny alina an'io, ny zavatra nitranga dia nisy camion any commune satria be ny tanàna zay baka ordure any commune reny, nisy olona nanao andro masom-pokon'olona zay nanodidina tety mibloqué ny lalana rehetrarehetra tety amin'ny mba tsy ahafahan'ny reo commando na reo mercenaire ho avy hanafika ny tanàna, dia nasiana barrage tety. Tamin'ny 1 alina teo eo camion ana maramila anaky 10, 4x4 anaky 9 tonga nanodidina ny trano tety hoe sambotra ana. Rehefa en position zareo tary ambony terry en position d'attaque, dia reanay hoe mitsoka zany le mpanao andro masom-pokon'olona, dia reanay hoe tonga ao ny maramila andeha hisambotra ny tenako tamin'izany fotoana zany. Dia za moa amin'ny mahabe ny tanàna dia nanana garde anakefatra polisy masy 36 mibasiny izy ireo. Hitanao le masy 36 efa nanaovana ny ady lehibe voalohany, dia ampidirina ny bala dia chargena tsirairay le efa tena fitaovam-piadiana lany andro, efa tsisy izay ilavana anazy tsony fa reny zany mba azo tao. Dia rehefa nareo hoe tonga tao ny olona andeha hisambotra, dia nisy basy mipoaka, ka le basy mipoaka io zany voatindrany zareo le basy, dia izy ihany mifampitifitra tao dia voteo amin'ny fehany maramila anankiray any zareo nangisambotra ana tamin'izany. Dia narehan'iny ny gardako polisy tato an-trano dia nanapoaka basy koa zany, ohatrany hoe tir de sommation, dia nigropaka ry zareo, dia niandry fa tsy afaka tonga dia nanao l'assaut tapika zany fa niandry. Dia teo hoe tena manafika ry zareo, niantso ny mpanao gazety rehetrarehetra zay dia tonga dia tia mpanao gazety fa zany saute tamboho 7 mètres satria tsy maintsy nitsoaka tao amin'ilay orinasa misy zone France atao ambany ato, ny saute tao, tonga tao izy fi tonga ny alika ngeza be le tanàna, alika anaky 5 mivovo be sady tena tonga manatona ana fa tsisy tahotra tsony ianao eo, fa dia niteny tamin'le sefa hoe vonjeo fa tena misy amono izahay. Dia tsy toy ihany fa teo le maître chien niteny an'ilay alika hoe couché, dia tsy nanaikitra anay zany le alika teo dia lasa natory tao amin'le salle machine an'le société ana zone France zany. Tonga tao indray ny encercleny zareo, tonga ny tomobile vary ambony ary miridiridy be 4x4 telo andeha eo amin'le vavahady, eo anoloanan'le vavahady sa hoe maty tsika angoany fa mivavaka sisa natao fa so ihany fa tsy nandondona tao amin'le usine ry zareo. Dia teo no
tonga daholo ny mpanao gazety. Dia rehefa tonga ny mpanao gazety tsy maintsy mitsoaka le gendarme sy maramila sy polisy amin'izay satria sarotra be no nahita an'izy na dia efa amin'ny raika amby folo alina azy dia tonga daholo ny mpanao gazety dia lasa nandeha le mpitandro ny filaminana izay nainga hoe na amono na hisambotra anaty tamin'izany fotoana zany ny zavatra ninona fanefy zavatra nisy avy eo ny apitson'iny dia tonga tsy nisolo akanjo fa natory tany amina usine satria nalaina ny alina an'iny zany nalainy orinasany rafozako izay manana hangara sy dépôt koa alavidavitra an'io dia nalainy zay tonga dia natory tao anaty malina rery za garde de corps ko anankiray dia mpanolotsaina anazy sy namako anankiray tao anaty malina no mifanisy tao izay telo mirahalahy dia noentina tany amin'ny hangara tonga tany amin'ny hangara zay dia hitanao moa le tsika manana le salon gasy le misy ohatrany éponge reny ny seza dia reny zany no nalaina tamin'ny tany dia natory tao anatin'ny dépôt zay ny alina tontolo ny apitson'io efa nisy rendez-vous zay natao tamin'ny ambassadeur tonga tsy nisolo akanjo feno menaka ny akanjo tonga tao an-trano tonga dia ny ambassadeur efa tao daholo fa vao tonga tao ny ambassadeur amin'izany tsisy henatra ntsony fa tena gaga ny ambassadeur amin'ny volo mikorotana ianao tsy nandro ianao tsy nisasy fa tena ohatrany hoe tena any anatin'ny tena ady mihitsy tamin'izany dia tonga vao tonga tao an-trano vao niresaka zay dia efa niodina ny hélicoptère tonga ny maramila eo le hoe mort vif satria tezitra be miara valomanana namme baiko hoe ahoana no tsy afaka ny samborona mialina iny fa ny apitso maraina zany tonga mihitsy hatramin'ny hélicoptère dia io sary hitanao io ny hélicoptère ary mipanika mihitsy amin'ny sary eo na ny ambassadeur ny États-Unis ary hoe alefa ndao tsika andeha daholo teo no ny teny amin'ny ambassadeur eo hitanareo fa hovonoiny io filoham-pirenena io aza fa mba mangataka any ambassadeur any États-Unis mba afaka ve mba protégenareo dia nandà izy monsieur le président on doit se référer à Washington dia za ve hoa efa hitanao zao zavatra ao dia tsy raisinao tsy afaka dia nanteny indray faharoa voaka an-trano indray zany ny ambassadeur any Allemagne monsieur l'ambassadeur emmenez-moi avec vous sinon je vais périr ici monsieur le président monsieur le maire je ne peux pas je dois me référer à Berlin et je ne peux pas prendre cette décision là immédiatement dia io ny chargé d'affaires français no niteny mifampijery fotsiny zay asana amin'ny mahavehivavy azy fa tsy nangataka taminy fa nijerevako tao anatin'ny masony fotsiny izy teo izy monsieur le maire venez avec moi dia natory teo akaikiny dia lasa zay nandeha fa noho nandeha nivoaka zay natory teo amin'ny tomobile teo ambany teo zany tiako lazaina tao arina fa tsy afaka mipetraka fa tonga teo nikapokapohan'ny olona nainga nisy loso fa nikapokapohan'ny olona daholo ny tomobile ny ambassade hoe se positionner nareo tsy mety tsony zao zavatra nikapokapohan'ny olona daholo le varavara zany efa ao anatin'le fiara amin'io dia tonga tany amin'ny résidence de France ny akanjo maloto ny tena mbola tsy nisasa tonga tany dia ozy izy hoe monsieur le maire je dois partir immédiatement tsy maintsy andeha aingana ozy izy fa manana fotoana amin'ny président de la république zao dia asevy tonga aty misy manatra ny etanao fa ianao tsy mahazo mihetsika ato amin'ity chambre ity dia nanaika dia tonga tao zany verina avy any izy faly be mihitsy ny chargé d'affaires français monsieur le maire j'ai une bonne nouvelle pour vous ah oui c'est quoi madame chargée d'affaires il a accepté le président de la République a accepté ah oui
inona hoaniny akeny. Il a accepté pour que vous partiez. Et donc nous, on va tout organiser et vous partez demain soir. Partir où? En France. Aterna ianao izy ao anaty avion, dia any France ianao. No ho raisina tanana ny fandraisanao any en France. Teo izy za mantsy anazy hoe madame chargée d'affaires. Za leader mitondra an'ity lutte ity. Je ne suis pas seul fa misy vahoaka aoriana. Tsy afaky ny andeha fa je préfère rester ici. Quoi qu'il arrive, je resterai avec le peuple malagasy. Je ne peux pas m'enfuir. Ary tsy caractère-ko zany mitsoka zany. Tsy afaky nitsoka, tsy afaky ny andeha ho any an-dafy fa zay hijanona eto. Azonao an-tsaina ve hoe very nanomboka teo ihany koa ny fiarovan'ny frantsanao zany satria matoa ianao nentiny tao amin'ny résidence de France nahazo fiarovana ianao tao fa rehefa miala tao dia tsy harovana intsony. Dia zay indrindra ilay izy fi tena marina zany satria tezitra mafy ny chargé d'affaires français. Dia ozy izy hoe zay tsy afaka hitananao ato ela fa amin'ny larobia ozy izy dia tsy maintsy miala ato ianao ka vao mivoaka ny vavahady ianao ozy izy dia tsy ao anatin'ny fiarovana intsony. Dikan'izany zany fi tonga dia hoe vao mivoaka ny vavahady ianao na maty ianao na migadra ianao na samborina ianao tsy ao anatin'ny responsabilité ana intsony. De d'accord fa nangataka zavatra ray taminy. Manana baiboly ve ianao? Dia manana baiboly andraso aho izy aka dia mimeny baiboly dia mivavaka fy misaky ny adiny ray mandoalika mivavaka foana mba ho taritan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ny lalana zay diavintsika tao anatiny zany tolona zany. Tena amin'ny 13 mai tamin'io tsisy olona tsony satria efa nisy répression goavana. Ny olona mpiaradia amiko tsisy hita tsony fa zarery sisa fa so ihany fa mivahoaka malagasy mivahoaka an'Antananarivo mbola tany na dia tany an-tranony tany azy. Ny ampitsy maraina dia niverina ny chargé d'affaires dia niteny tamiko izy hoe monsieur le maire mbola tsy niova ve ny hevitrao ahafahanao mandeha makany France. Dia ozy za hoe tsy niova ho an'io hevitro fa nahazo teny tamin'ny soratra masina zay ajerevantsika eto tamin'izany hoe ny olona masiky ny olona anenjika anao dia izy no hitsoka rapitso ao anatin'ity soratra masina ajerevantsika. Dia nasehoko anazy io hoe mba jerevo fa tia ny tenin'ny soratra masina azo. Dia ozy izy sady nome izy hoe monsieur le maire mais c'est valable pour vous. Dia non c'est un message que j'ai reçu et vous allez voir que ça va se réaliser. Inona ozy izy fi ny zavatra antrany roa andro fotsiny tao aorianan'io dia ny maramila zay tsy fantatro zay tsy nanana contact anahy teny amin'ny Kapsat nanao fikominy ary ny teny hoe tsy andray intsony mibaiko ny lehibe an'izy ireo. Andro vitsivitsy tao aorianan'io rehefa andeha hivoaka dia niantso tamin'ny radio tamin'ny mponina ny vahoaka n'Antananarivo hoe rendez-vous eny amin'ny 13 mai. Tonga teny amin'ny 13 mai mbola tsisy olona ohatran'izany. Tonga teo amin'ny 13 mai. Tsy hoe izany mafy fa ny finoako no natonga an'izany zavatra rehetrarehetra ny fen'olona teny amin'ny 13 mai. Rehefa fen'olona teny amin'ny 13 mai teo izako anao hoe miteny ny olona hoe ndao tsika
fa fotoanan'izao hiakatra ary zany hitarika anareo hoe ny Ambotsoroatra zay tonga eo Ambotsoroatra mahazo antso hoe nametra-pialana Ngiara Valomanana niditra tao amin'ny lapany Ambotsoroatra efa nametra-pialana Ngiara Valomanana. Hitanao ny zavatra rehetrarehetra ny tranga azoko daholy a hitanao rehefa mivavaka ianao dia misy zavatra tsy takatry ny sainao fa manosika anao any amin'ny lalana tokony alehanao. Ny zavatra tsapako tamin'izay dia fantatro fa tsy maintsy voatosika ny hazavana ny aiziny, voatosika ny aiziny. Zavatra tsapako nahazo an'izay antso zay a sisa hoe zay zany ny valimbavaka zay nangatahana tamin'izany fotoana zany. Tiako lazaina amin'ny fi hoe ny zavatra rehetrarehetra dia ohatr'izay. Ny zavatra nitranga andro vitsy fotsiny a tao aorianan'io niverina niona tamiko ny chargé d'affaires français dia niteny hoe tsy monsieur le maire atsony fa monsieur le président laissez Marc Ravalomanana partir. Satria sakianaka anazy ianao dia hoy izy mantsy anazy zany eo a tsy manana tsisy ny fahavaloko e raha te handeha izy a tsy anakana anazy a le lasa nitsoka tany Afrika Atsimo izy. Ny andron'io a lazaiko anao roa andro après an'izany zavatra rehetrarehetra zany nateriny hélicoptère tao Ivato ny zanak'Andriamatoa Ravalomanana. Rehefa nateriny hélicoptère tao Ivato tratrany maramila hoe hosamborinay reto ny zanak'Andriamatoa Ravalomanana io zany. Toy iza hoe tsy mila valifaty a fa velao ry zareo andeha. Alainay ny sakosy izy ny maramila fa raha ratsy nalainay ny entana tsisy avelanay mandeha fa mitondra sakosy mavesatra be izy reo. Za hoe aza manao an'izany nareo avelao andeha. Zay namezan'ny mpitandro ny filaminana vitsivitsy tsy iny a mbola misy zavatra hafa koa. Rehefa tao anatin'ireny korotana rehetrarehetra ireny hiakatra eny Afaravohitra ny vahoaka hoe zay tsy voafehy tamin'izany fotoana zany. Anisan'ny misy foana moa ny olona extrémiste hoe andeha andoro any Faravohatra. Ny antso an'ny chef d'état-major tamin'izany misy chef d'état-major misy trangan-javatra ohatran'izao efa tia Ambohijatovy ny olona efa miakatra efa tonga aty amin'ny Jeune Afrique eo Ambatonakanga fa andeha hanafika ny tranon'ny Ngiara Valomanana ao. Fa ozy izy ny chef d'état-major tamiko hoe monsieur le président avec tout le respect que je vous dois mialatsiny aminao monsieur le président manaja anao monsieur le président fa tsy afaka hiaho ny Ngiara Valomanana. Zany tena tsy mety zany. Teon'io a ny colonel Z de Camp ny rahako niaraka tamin'ny garde satria fa nahazo maramila betsaka tamin'izany ndana makany a dia arovy ny tranon'ny Ngiara Valomanana dia narovana ny tranon'ny Ngiara Valomanana satria ny antony misy ray aman-dreny teo akaikiko Ngiara président Ratsirahonana zay natsony i Lalao Ravalomanana zay nitomany izy hoe mba azaka tiana ny tranonay ray tompoko. Teo akaiky teo président Ratsirahonana zay ny nanaovako an'izay ny antso a sa hoe ny hevitra politika tsy mitovy ary zany ny zavatra ilain'ny firenena olona manana fahendreny dia ny gardako mihitsy nalefako tany miaro ny tranony zareo. Tiako lazaina aminao zaka candidat andro tsy hoe hamaly faty amin'ny olona fa raha candidat androany ho filoham-pirenena rapitso dia ny zavatra lara-pamehanana ny hanavitra ny Madagasikara.
Tonga teo amin'ny lasa voalohan'ny tetezamity ianao raha ny zavatra hita ohatry ny tsy nanana légitimité Andriamatoa Andry Rajoelina indrindra tamin'ny fanapa-kevitra noraisiny raha tsy resakitsika fa tsy ny hoe tsy fahafahanao nirotsaka hovidiana filoham-pirenena tany amin'ny taona 2014. Inona tsara ilay tena zavatra nitranga? Ny zavatra nitranga dia zay ny teneniko hoe ny tombontsoa ambonin'ny firenena aloha mila jerevan'ny mpanao politika. Mpanao politika rehetra tsy akanavaka fa tsy ny tombontsoany manokana. Ny zavatra nitranga dia nisy ny fanelanelanana aloha nataon'ny SADC tamin'ireny fotoana ireny. Rehefa nisy ny fanelanelanana dia be dia be ny zavatra nitranga fa anisan'izany ny fionanay sy Andriamatoa Ravalomanana tany Seychelles zay ian'ny président Troïka na Jacob Zuma zay filohan'ny Afrika Atsimo tamin'izany fotoana izany no nampivory anay hoe aleo ho faranana amin'izay ity adjisadjisa politika any Madagasikara ty. Hatramin'ny telo maraina zay mivory. Ny farany niteny zany ny Jacob Zuma hoe nalainy toy izy Jacob Zuma hoe président Rajoelina enao tanora enao misy olona manohana anao ary zay mahita fa manana chance enao ho lany ara-démocratique amin'ny fividianana ao Madagasikara fa aloha miroso amin'ny fividianana ary zay Troïka sy ny SADC tsy manakana anao mihitsy latsaka ho filoha. Fa ray ny condition apetraka ozy izy mody tsisy fepetra Ngia Ravalomanana ary milatsaka koa hovidiana ho filoham-pirenena. Fitiniko ilay zay ny zavatra nitranga tao anatin'ny fotoana maro nandritry ny ora maro zay ny négociation tao. Tsy sa mantsy anazy hoe mila fantarinareo hoe inona ny zavatra mitranga any an-tanàna. Ny pomba Ngia Ravalomanana dia manao bombe artisanale. Be dia be ny bomba mipoaka teto Seroa tamin'ireny nisy ary tratra mihitsy tao Ambondrona satria izy ihany nipoahany ny bomba zay noentina fa be dia be tany amin'ny fivarotana anankiray tany amin'ny grande surface feno ny bomba artisanale mipoaka teto Seroa. So dia tsy fantatrareo fa ny brahoako tao amin'ny Viva tonga ny atakeny ny pomba Ravalomanana ary ny garda tsy nanana fitaovam-piadiana maty nitifirana zareo. Nitsoaka le olona tao anatin'ny tanao Waterfront ny centre commercial atao nitifirana teo amin'ny lohany teo amin'ny devant parking ny Viva nitifirana olona roa ny maty tao amin'ny brahoako nitifirana misy diana bala maromaro fa za moa tsy tao. Raha zany no fomba hoentina hiatrika ny fividianana dia milaza aminareo fa hifandona ny vahoaka malagasy. Tsy contre nareo hilatsaka fa hametrahanareo fepetra hoe tsy maintsy mody koa Ngia Ravalomanana tsy maintsy milatsaka tsy mitovy ny hevitritsika. Raha zany no izy tsy tiako hifandona ny vahoaka malagasy fa aleoko tsy milatsaka aleoko ny tenako natao sorona zay ny vahoaka malagasy. Tsy fanapa-kevitra aingana loatra ve zay noraisinao zao satria tadiditsika tamin'ireny nisy ny olona ihany koa mpanaradia n'Andriamatoa Ravalomanana izay nitaky ny iverenany isan'andro isan'andro ary ianao ary natsapan'izany tao anatin'ny fitondranao hoe ireo ny gouvernementanao tamin'izany mantsy tsy nisy mouvance Ravalomanana nitaky ihany koa ny fiverenana na ninona tsy mifampiresaka tamin'izareo aloha hoe ahoana no marimaritra iraisana. Efa mifampiresaka efa niresahana hoe ty zavatra ataonareo miantso mampiasa ny hery ty mampiasa fitaovam-piadiana ty zay mbola tianareo ampiasainy zao ihany tsy mety. Zay na tonga nanapa-kevitra hoe non raha zao ny fomba fihetsika ataonareo tsy possible fa tsy tiako hifandona. Tamin'ireny anie fila lazaiko aminao fa ny mpivady miady ao an-trano
satria raha matoa manohana ana iranga manohana an'le anankiray na mba samy hafa ny fividianana tamin'izany sy ny fividianana amin'izao satria ianareo samy finalista samihafa be satria tamin'izany izy nitaky an'le hoe mody eo ny eo ary napiasa ny bomba sy ny zany teneniko anao hoe miatakean'ny ny orinasako fiantsina tsisy ohatr'izany zany hoe le fankalana mbola eo ihany fa be kokoa ny fankalana tamin'izany ny zavatra nisy zany rehefa vita zay fivoriana tany Seychelles zay de natsony ny troika indray a tsisy tsony angara valomanana fa zarery tany filoha Kikwete zay filohan'ny Tanzania de natsongo zareo atany hoe andaotsika akany fanapa-kevitra farany tsy maintsy miroso amin'ny fividianana i Madagasikara de tany zay tonga tany a de io hitanao anatin'ny sary eo hitantsika eto anatin'ny sary ato a fa za zany io a miaraka amin'ny filoha tanzaniana tany a Dar es Salaam io président ny Tanzanie Kikwete président ny Namibie président ny Mozambique ary mbola tonga tao ihany koa ny filoha Jacob Zuma zany filohan'ny Afrique du Sud mifivorianay tamin'io de tsotra hoe mila maka mifanapa-kevitra farany zay monsieur le président averinay aminao izy izy fanotroikany Sadeka dia tsy misy manakana anao a ilatsaka ho filoha enao tanora enao a mitatana ny firenena perinaso ny zavatra takinay aminao fotsiny mody ny ara-valomanana ary milatsaka ho filoha de samy milatsaka nareo de ozy za mantsagny zareo hoe mba ahafahana pour pouvoir résoudre un problème il faudrait regarder ce qui se passe vraiment et la réalité sur place jerevo mba ahafahantsika mamany olana jerevo hoe inona marina ny zavatra misy any atoerana zao ny teneniko anareo a voavita ny fividianana tany Côte d'Ivoire jerevo ny zavatra nisy satria i Laurent Gbagbo tsy nanaiky mivoaka mpividianana zay milaza fa hoe mpandresy i Alassane Ouattara inona zavatra nisy fe 3000 anisan'ny olona maty 3000 ka na ty fahefana renao na te hampandroso ny firenena renao fa afaty sy amono ny vahoaka malagasy ny fanapa-kevitra ao raisinao tsy ozy za hoe tsy tiako isy fifandonana ohatrany tany Côte d'Ivoire ny eto Madagasikara aleoko koa zany sacrifiena aleoko zany atao sorona tsy zay mivahoaka malagasy ny fanapa-kevitra raisy koa de zao aleoko tsy mirotsaka ho filoham-pirenena amin'ity taona 13 sy roa arivo ty izany indrindra no anambarako ho retany ho rendanitra ary eo anatrehan'ny firenena ray manontolo no anamafisako ny fanambarana izay efa nolazaiko tamin'ny 12 Mai 2010 fa tsy latsaka hovidiny ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana ho avy zao ny tenako aleo izaho no atao sorona toy izay ny firenena iray manontolo aleo izaho no atao sorona toy izay ny vahoaka malagasy 12 tapitrisa naomby ve le fanapa-kevitra ny raisinao satria sady tratra nini ianao no nitsipahan'Andriamatoa Erazona Mampianina mba vafoy ihany koa tao anatin'ny 5 taona zay very 5 taona zany ny vahoaka malagasy ny andro fiovana ny zava-dehibe tao anatin'iny aloha fitiavana dia aleoko nanao ny sorona ny tenako mba tsy isian'ny fifandonana teto Madagasikara toy zay mijanona eo amin'ny fitondrana ianao fa feno rano tananao zay ny teneniko hatramin'ny voalohany hoe ninina hevitra tsy mitovy tsy mila korotana ny vahoaka malagasy mila filaminana ny vahoaka malagasy ary zay ny nanaovako hoe noho ny tombontsoa ambonin'ny firenena dia aleoko nandefitra
tsy nilatsaka ho filo tamin'ny taona 3 marina ny teneninao teo fa zao misy fitenenina hoe ce qui ne tue pas rend fort, zay zavatra tsy mahafaty anao vao mainka manamafy anao satria nanomana niomana voasedra ary ankehitriny milaza aminao a fa vonona tanteraka mitondra avo zany fampandrosoana hoentiny eto Madagasikara zany mahasamanao fanamby amin'ny olona rehetrarehetra fa raha ny programme NASA zay apetraka ao anatin'ny IOM vahaolana tokana ahafahantsika mba anisan'ny firenena anisan'ny mandroso isika ary tena mba hoavitra ao anatin'ny fotoana foy ny fampandrosoana apetratsika amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Mandeha ny fotoana alohan'ny idirako anatin'izay fifidianana sy fihodinana faharoa izay indrindra, inona no azonao amintinana ny fifandraisanao sy ny filoha teo aloha Erajona Mampianina, indrindra ny safidinao taminy izay nanolo-toerana anao lasa candidat notoananao tamin'ny fifidianana? Indrisy mantsy fa efa nolazaiko anao ane hoe ny faniriako oatra ny fanirian'ny vahoaka malagasy very fotoana tsika ozy izy fitiavana teo ny faniritsika rehetrarehetra ane mba nandroso Madagasikara fa tsy nihemitra fa tsy zay ny zavatra nisy ary tena amin'ny alahelo lehibe mihitsy no ahafahantsika mahita an'izao toedrara misy ankehitriny zao zay sy ny filoha teo aloha nga Erajona Mampianina efa mataonany maro angambany efa taona no tsy nifampiresaka intsony no tsy nisy intsony zany ary tsy misy mihitsy ny fiarahana teo aminay fa de teny ampanaovana propagande teny moa no reny ny voka-pifidianana zay sorako ny vahoaka malagasy zay nanamafy fa nitolona zay natao tamin'ny 2010 ny fitiavan'ny vahoaka zay nipetraka tamin'ny tolona 2010 ny fitiavan'ny vahoaka zay manaraka ana de mbola lohany sy voalohany ny finiavana na dia ao anatin'ny fahantrana ary ny vahoaka malagasy dia manantena ny tenako zay amin'ny tanan'izy ireo sy hitondra le tena fampandrosoana eto amin'ny firenena dia namariny ny vahoaka zany tamin'ny alalan'ny fandatsaham-bady teo satria dia anisan'ny voalohany ny tenako mitarika lavidavitra ihany mihoatra ny faharoa sy ny fahatelo ny candidat Erajona Mampianina sy ny candidat zay aorinako zany. Inona nazavanao an'ilay hoe tsy tafita premier tour ny candidat larina fahatelo amby folo satria anisan'ny tena ninjehan'ireo mpanenjika anao amin'izao hoe efa nanapokatra amin'ny champagne mihitsy nga Andry Rajoelina tamin'ny aliny fa 7 novambra. Ny champagne angambany iny mbola anaty frigidaire fa tsy maintsy apoaka foana iny amin'ny andro tokony hanaovana anazy. Ny zavatra niny na zavatra lazaina niny na zavatra tenenina dia voalohany aloha ny numéro 13 fa tsy faharoa fa tsy fahatelo tsy fahaefatra fa voalohany ary za dia mbola hiezaka hatrany andresy tanteraka andresy lahatra tanteraka amin'ny vahoaka malagasy hoe tena fotoanan'izao hifanomezantsika tanana fotoanan'izao mba ampiray ny vahoaka malagasy ampitambatra ny vahoaka malagasy anavotana n'ity firenena ity. Namoaka isam-bato maromaro Andriamatoa Andry Rajoelina, ianao ihany koa ny candidat voalohany mihazakazaka namoaka ny isam-bato avy any aminao raha vao namoaka ny valim-pifidianana Vonjimaika ara-dalàna ny avy eo anivon'ny CENI fa misy ny endrika tsy fanarahana be dia be hita tao anatin'ny zotra-pifidianana. Matoky ny fangararany ny fizotra n'ity fihodinana faharoa ity ve Andry Rajoelina? Zay dia mitaky foana ary ny vahoaka malagasy mitaky fifidianana madio, mitaky fifidianana tsy misosoka, mitaky fifidianana marina ary tsy hanodikodina ny safidim-bahoaka fa mba ny safidim-bahoaka ihany no tena hita taratra ao anatin'izany fifidianana zany. Voamarika fa ny tenako dia nampitambatra ny vahoaka malagasy iray manontolo tamin'ny alalan'ny fifidianana. Ny tany avaratra dia mitarika lavitra be mihoatra n'ireo candidat hafa. Ny tany atsimo efa mihoatra mihitsy ary tany Tuléar 2 roa amby 20 isan-jato. Ny tany andrefana sy ny tany atsinanana dia torak'izany avokoa. Ny tiako lazaina dia zao fotoanan'izao vahoaka malagasy mba ampisehotsika an'izao tontolo izao hoe miray fotsika miray saina
ary ataontsika hitany baribary am'izay amitsy fotoany ity ny elanelam-bato misy amitsika sy ny mpifaninana amitsika eto zany de manasa atsika tsirairay avy ny olo-pirenena tsirairay avy zay mbola tsy nifidy tamin'ny fidinana voalohany iny manasa anareo tsirairay avy a andaotsika iray fo iray feo satria noavy Madagasikara eo amikiondalana i Madagasikara ankehitriny ndaotsika ampiseho ny firaisakiny ny firaisapo hoe afaka ataotsika tsara ny manavitra nyty Madagasikara ty ary manasa anareo rehetrarehetra mba hifidy mba anovany pejy sy anovany tantarany Madagasikara. Ny tetikasanao ihany koa no tetikasa isany ataontsika hoe miparitaka indrindra ao anaty Facebook ary amin'ny endriny somary hafahafa ny interpréten'ny olana azy ianao ngambany tsy vaovao amin'izay ny initiative pour l'émergence de Madagascar dia heveriny ireo olona izay mety tsy manaraka anao fa zavatra tsy tombona zavatra tsy ho vita mihitsy ahoana ny fomba hanazavanao ny olona ao anatin'ny fiodinana faharoa tsika izao azo tanterahana ve ireny zavatra rehetra? Za fitiavana dia olona manana fomba fijery lehibe. Ny fomba fijeriko ny zavatra tiako atao dia goavana sy lehibe foana. Ohatran'ny TGV ngamba afaka afoizitsika hoe tena goavana sady vavety le zavatra tiako atao io zany. Zao no ataontsika rehefa nametraka fanambia no hoe ho ataontsika ohatrany any Rome misy Colisée any dia hanao Coliseum tsika ao Antsonjombe. Fa le olona nanohatra anahy tamin'izany latsaka be ny tanàna ihany anie niteny hoe tsy ho vitany io manofy olona io reny olona reny ihany mbola manenjika anahy ankehitriny hoe tsy ho vita io Tanamasoandro io, tsy ho vita io programme lazaina hoe Miami io, lazaintsika moa resahantsika. Rehefa niteny aho hoe ho avitaina sy ho atao ny hôtel de ville mandaingy Rajoelina milaza zavatra tsy ho vita ny Rajoelina. Fa reny olona reny ihany hoe miasa ao amin'ny hôtel de ville amin'izao tsika miteny izao. Reny olona reny ihany zany milaza aminao fa reny nitsidika voalohany Tanamasoandro, reny ny andeha hitsidika voalohany plage zay ho ataontsika amin'ny bord de la mer any Tamatavy atao hoe Miami. Realista ihany manko tsika Andriamatoa Rajoelina hoe lapan'ny tanàna trano iray fa raha ny zavatra teneninao nandritra ny propagande fiodinana voalohany iny be dia be nouvelle ville izany tena tetika sagoavana be. Mila olona leader i Madagasikara, mila olona visionnaire i Madagasikara, mila olona bâtisseur i Madagasikara. Ny zavatra ataoko dia zao leader olona mpitatana anankiray manao velorano amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo, inona ny zavatra ho ataontsika hampandrosoana an'ity firenena ity. Milaza aminao ho an'olona tsy manana vision, ny olona vao tsy manomboka ianao dia efa mianakiny hoe tsy ho vita io. Ho an'ireo izay miteny hoe tsy ho vita, aleo aloha izy mikisakisaka dia aleo tantaninay, aleo tantanin'ny tanora ny firenena dia ho hitanareo ny anaovanay azy satria ny zavatra ho ataonay zany tsy ho vitanareo. Zay ny zany le izy satria zavatra ho atao sy hoe tsy ho vita io zay miteny ho vitanay io dia mba ho jerevy eo ny fomba anaovanay anazy. Miteny anao ohatra ify mba jerevy kely ny any Rwanda, jerevy kely ny any Nigeria, miteny anao jerevy kely voatany Sénégal teo. Ny zavatra tany Sénégal tao anatin'ny efa tao nanaovana zareo autoroute, nanaovana zareo nouvelle ville, nanaovana zareo pôle économique momba ny industrialisation, nanaovana zareo ny ministère rehetrarehetra nafindra tany amin'ny toerana anankiray. Mitovy ve le contexte Sénégal Madagasikara satria saoty zareo ny manaiky an'ilay fiovana fa eto amintsika mety mahavita lavitra noho ny Sénégal tsika. Ny vahoaka malagasy vahoaka tia miotra, tia miavitra ary miasa lavitra noho ny firenena afrikanina maro miteny anao an'izany. Ary ny fomba anaovantsika ny Tanamasoandro milaza aminao ny problème eto amintsika ny zava-dehibe dia zao lazaiko amin'ny fy ahoana no ahatongavan'ny investisseur eto nefa ny prix ny électricité atsika ny vidin-jiro dia lafilavitra noho ny vidin-jiro manerana ny Afrika. Za miteny aminao
fa zany nandritra ny efa taona efa niara-ny asa tamin'ny orinasa anisan'ny lehibe indrindra eto an-tany ny General Electric, ny président mondial ny momba ny énergie renouvelable tonga teto zany tamin'ny IEM efa hitanay daholo ny tetikasa tsy programme fotsiny ana fa zay ny natoko hoe za rery no anisan'ny latsaka filoham-pirenena teto a Madagasikara voalohany no mahasahy manao velirano zany ho antsika malagasy zavatra sarobidy be zany fantatry ny ray aman-dreny zany tsapany tanora zany velirano zany zay zavatra lazainao de tsy maintsy taterahana ny sasany ane hoe ao ataotsika ty fampanantenana iady amin'ny fahantransika fa inona le ady amin'ny fahantrana ataonao za miteny meko ohatra ray zao ianao milaza 400 mégawatt ny famokarana herinaratra nataony ny mpitondra rehetrarehetra mifandimy teto nandritra an'izay 20 taona niverena ny fahaleovan-tena za manao velirano amivoaka malagasy fa zay zavatra vitan'ny filoham-pirenena mifandimy nandritra an'izay 20 taona zay ho ataoko anatin'ny 5 taona c'est lui rattraper le retard de développement Madagascar zany hoe farafahakeliny ary afaka tsarainy zany releventsika 6 mégawatt zao 400 mégawatt neto Madagascar zao vitany mandahako afaka 5 taona ho asehoako amivoaka malagasy hoe reto le 400 mégawatt napitsika fa mety ho vitatsika hatrany amin'ny 1200 mégawatt ary milaza aminao ahoana ny tsy ampandroso Madagascar amin'izany milaza ny olona hoe aiza ny ahitanao vola ahoana efa nilaza ombenombeny de renao fotsiny fa ny Cour des comptes zao de milaza tamin'ny fitondrana ny teo aloha ny Ngai Radonaramapiana fa 1000 milliards ane d'ariary ny passation de marché tsy mazava vola lazaina fa misy tetikasa anao commune ary anao pont ary tsy hita fa manjavina rehefa tsara tatany zany lazaiko anao 1000 milliards zany inona ny tsy ho hitatsika amin'izany ray zay faharoa manarakarak'izany rehefa voatatana araka ny tokony ho izy ny arem-pirenenantsika efa nilaza ombenombeny fa 25 tonnes d'or 1 milliard de dollars zao nefa lazaina fa 2 tonnes 600 2 tonnes 800 volamena mivoaka amintsika za dia ametraka fonderie spéciale mba anaovana amin'ny poisson hoe aizavy mivolamena eto ary tsy maintsy déclarena daholo ny volamena mivoaka eto Madagascar 25 tonnes ne fitiavana 1 milliard de dollars nitiako lazaina aminao ny vola omen'ny Union européenne atsika 100 millions de dollars isa-taona eo amin'ny 500 millions eo mandritra ny 5 taona zany hoe mbola afaka 100 millions sy 1 milliard nataonao ariary io tsy maninona fa dollar misy différence be ne zany de zay ny teneniko anao hoe za manao fanamby ho hitanao io tanamasoandro io voalany farafakely ny roa volanao rina de manomboka ny asa atao fotsiny appel d'offre tonga de manomboka ny asa ary mandrapavitany 5 taona de miteny aminao fa etotsika hita azy fa ny fazy voalohany amin'io ministère efa mifindra ny daholo ny centre commercial lany daholo ny village artisanal efa any daholo ny fivarotana véhicule d'occasion efa any daholo hôtel 5 étoiles 4 étoiles lany daholo ny avenue lehibe indrindra lava indrindra aty amin'ny océan Indien aty Afrique eto Madagascar 3 km 600 ny avenue atsika zany zavatra ataotsika nefa ny complexe national sportif zay ataotsika matianina ny atleta malagasy amena bourse ny atleta malagasy efa vitany daholo amin'ny 9 hectares afindratsika any amin'izany toerana zany daholo io ny reharehan'ny malagasy ary ho taratra ty Afrique io tana masoandro ataotsika io tana masoandro tana vaovao zany hitondra masoandro ho an'ny Madagasikara fa tsy latsa-danja zany koa ny any amin'ny faritra ny faritra rehetrarehetra ny district rehetrarehetra ny commune rehetrarehetra dia mba misy tetikasa tsy latsa-datsaka zany ihany koa ny anaovana tanàna vaovao ny anaovana tranomora ny anaovana reo asa rehetrarehetra toerana fialamboly indrindra mikasika ny hoe fitsinjovana ny tatsa fitsinjovana ny reo piopy
zany zavatra rehetrarehetra zany a maro ny programme ao ataontsika anavotatsika anty firenena malagasy. Efa tsy hoela intsony ny fa7 ny volana desambra natanterahana ny fifidianana fiodinana faharoa tsy maintsy jery mihoatra kely an'izay tsika Andriamatoa Filoha hoe efa mandeha sady ny ahiahin'ny olo-pirenena ny mpanara-baovao indrindra ireo fiarahamonim-pirenena ny amin'ny mety sy ny korontana indray aoriny ny fivalian'ny fifidianana fiodinana faharoa ary anisany ahiahin'izy ireo ho initiateur an'izay mihitsy ny avy aty amin'ny côté-any Andry Rajoelina raha toa ka tsy lany ahoana no avalinao an'izay? Zay aloha lany za lany fa tsy hoe tsy lany zany fa zao zay tsy lany no manakorotana zay tsy mahay manamboatra bombe artisanale zay tsy mahay mitoraka grenady ohatran'ny zavatra ataony zareo fa zao tsy mendrika korotana intsony ny vahoaka malagasy tsy mendrika ny savorovoro intsony ny vahoaka malagasy miandrandra mpandrosoana ny vahoaka malagasy miandrandra olona tena tia tanindrazana hijery ny tombontsoa ny be sy ny maro ny vahoaka malagasy tsy hijery ny tombontsoa sy ny orinasany fa hijery hoe inona ny hevitra ampandrosoantsika nyity firenena ity mitsinjo ny vahoaka mitsinjo ny majinika mitsinjo ny malagasy rehetra manerana ny nosy mila olona tsy manavakavaka ny vahoaka malagasy mila olona mampitambatra ny malagasy ny vahoaka malagasy mila olona tia tanindrazana mila olona matahotra n'Andriamanitra fa mila olona tanora mavitrika mavita azy tanora zay lazainao zay hiverina kely ato anatin'le boky teo amin'ny 7 taonanao no nisy ny fionanao tamin'ireo ataontsika hoe filoham-panjakana sy tompon'andraikitra eto amin'ny firenena olom-piangonana ihany koa tamin'ny ianao nitondra ny tetezamita somary horesantsika kely fa efa eto ihany ianao maromaro izy ireo ato anatin'ny boky tombokitsika amin'izany aloha ny fionanao tamin'ny secrétaire général ny firenena mikambana Ban Ki-moon tao États-Unis tao New York mifandray amin'izay ihany koa nefa ny fionanao tamin'ireo africaine taon'ny Central Park New York ihany. Ye za dia niona foana tamin'ny secrétaire général ny Nations Unies na Ban Ki-moon anisan'ny tena mifankahazo am-po zay satria rehefa mahita anahy izy dia ohatrany mahita ny zanako izy mahita anao izy moa aziatsika raha teo dia mifankahazo am-po be zay hitanao amin'io sary io ary imbetsaka mihitsy zay niona satria anisan'ny nitadiny vahaolana mba hirosoana ny fividianana tamin'izany rehefa misy ny olana moa dia mifanelanelanana ihany koa nataon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena teo raha teo dia niona taminy rehefa mandeha ohatran'io ny fivoriana any amin'ny Nations Unies dia rehefa tonga any ianao vao tonga any amin'ny aéroport dia ny Américaine tena entitra be amin'ny resaka protection rapproché na ny fiarovana na olo manakajy anankiray dia be dia be ny garde du corps vao mivoaka ny tomobile ianao dia efa feno garde du corps miditra any amin'ny restaurant ianao dia feno garde du corps mivoaka ianao dia feno garde du corps dia farany any teny tamin'izareo hoe zaho mba te handeha tongotra tsy te hanao cravaty tsy te hanao veste fa dia mba tiako anareo raha mba possible mba te hiaina ohatran'ny olotsotra rehetrarehetra ho fa mba aza atao visible be le fiarovanareo dia ndao ary izy hoentina any amin'ny Central Park ianao za amin'io mieritreritra zany fitiavana hoe tsisy afantatra mihitsy fa vao tonga tany amin'ny Central Park izahay le garde du corps amin'io zany efa somary manalavidavitra dia mijery ana le afrikanina rehetrarehetra ao nanatona anazy zao reo zany marchand ambulant reo le mitondra zavatra amidy hitanao le souvenir les statues de la liberté sy ny anina reny tonga ary zareo Rajoelina c'est le président Rajoelina dia tsy afaka mandaingana oui nous aussi on veut un Rajoelina chez nous mais vous venez d'où sasany avy any Congo sasany avy any Sénégal sasany avy any Togo sasany avy any Mali dia gaga be hoe mieritreritra mandeha amin'ny 5e avenue tsy misy mahafantatra fa tonga atao amin'ny Central Park
aigny afrikanina rehetra tao tena nafantatra anah daholo ry zareo de teo ny resaka de io makasary anah io moa ry zareo miteny frantsay daholo ry zareo tany États-Unis tena ohatrany hoe na de any à États-Unis ary izy de nanaraka akaiky hoe pour nous Rajoely c'est un grand leader zay zany no teneniny zareo hoe tam'izany fotoana zany hoe zay aty Amérique latine manana ny Hugo Chavez zay nanana ny Che Guevara mais en Afrique nous avons Rajoely et nous on veut aussi des Rajoely chez nous hitanao zany zany ny envergure sy ny estime ny nanana ny olona ny afrikanina amitsika raha am'izao sary hita zao mitombona ve le hoe voailika teo amin'ny sehatra iraisam-pireneny Madagasikara tamin'ny fotoana nitondranao indrindraindrindra tsy voailika itsika efa nisy fotoana tsy azony zareo ny zavatra ny siota aty fa rehefa nysigné ny feuille de route de miverina somatsara zany tsika ary nekena indrindra tao anatin'izay ny hoe filohan'ny tetezamita malagasy ny tenako ary hitanao ngambany eo amin'ny tsary manaraka io hitanao ny nandraisan'ny Nicolas Sarkozy zay tamin'io fionana anisany nanamarika ny fiainako koa le izy satria olona mitovy tempérament mitovy fomba fihetsika mitovy fomba fisainana izasy ny filoha Nicolas Sarkozy ary tamin'io fotoana io ary izy de niteny anah mihitsy hoe raisiko ianao androany ny antony dia nekeny ny fianakaviambe iraisam-pireneny fa enao no filoha tetezamita zany hoe transition démocratique zay mihitsy ny teneniny hoe maintenant acté fa transition démocratique ny transition any Madagasikara ny tetezamita any di ara démocratique satria efa miara mitantanareo de amin'ny mafilo any tetezamitanao no andraisako anao ny resaka maro zay tamin'io ary ny resaka mivatany zay mirahalahy dia niteneniny mihitsy tamin'izay fotoana zay hoe zay afaka anapiko anao anapiko any Madagasikara de anampy anareo ozy izy mba ahafahanareo mikarakara sy mizotra makany amin'ny fifidianana nanomboka teo dia anisan'ny nifandray matetika amin'ny filoha Nicolas Sarkozy na am'izao tsika miteny zao ary moa de mbola azo lazaina hoe garder contact na mifandray amin'ny fotoana tokony ilana anazy izay mirahalahy. Inona kosa no fahatsiarovanareo mivady tamin'ny fionana tamin'ny Muammar Kadhafi ankoatry ny hoe tany amin'ny désert ilay fionana? Ye ny fionana tamin'ny Muammar Kadhafi indray ny onako tamin'ny moa de raha vao vita ireny tolona natao teo amin'ny 13 mai ireny ary vao niakatra teo amin'ny fahefana hitondra ny firenena dia i Muammar Kadhafi no président any Union africaine de teo zany nisan'le fandresen-dahatra de nangataka fionana taminy de niraisiny nandefasany avion mihitsy moa taty tsy fantatro fa nisy zavatra tsy karotro hoe ohatrany tonga de nakafiziny tiany be zany de nakany zay nakany amin'ny nandefasan'ny avion ny spécial ny Muammar Kadhafi de nakany Libye zay rehefa tonga tany Libye zay de tonga ny protocole nitsenanay de niteny hoe ho raisiny nareo fa tsy afaka mamelery satria izy mantsy ny pour de noho ny antony fandriam-pahalemana tsy mamelery izy fa mivonona fotsiny nareo de teo moa zay nanararoatra nijery tanàna hoe ndao ary zay mba hijery tanàna de gaga fa ny zavatra mitranga any ny essence sy ny gazoil dia efa ho maimaim-pony satria tsy misy vidiny akory tam'izany fotoana zany ngambany ohatrany hoe raha farafabetsany 3000 francs ngambany na 600 ariary ny litre volatsika ny litre ny essence na ny gazoil ny olona rehetrarehetra zay manambady dia mahazo fanampiana daholy any amin'ny fanjakana any Muammar Kadhafi satria no moa rehefa ohatrany eo de lina hoe ohatrany ahoana moa fandrosin'ity firenena ity ny tanàna madio tanteraka nisy zany ny fiahinany vahoaka zay ny tena marina
ny ampitsony iny dia tonga zay hoe raisiny Muammar Kadhafi am'izay dia nandeha zay tamin'ny tomobile nandeha lavitra dia lavitra mandeha any amina désert dia misy tanàna tapoka zany indray dia miditra ao anatina tamboho feno barbelé ianao nefa tsisy trano fa ao anaty tanàna mifefy tamboho goavambe dia farany ianao tonga eo amina tenty ngeza be dia niona tamin'ny Muammar Kadhafi niresaka nandritra ny ora maro zay mbola niarany sakafo ny ariva dia nameny torohevitra hoe ahoana ny zavatra misy any a Madagasikara amin'ny maha-président ny Union africaine anazy dia niteny aho hoe nisy ny hetsi-bahoaka tany nametraka filoha teo nametraka fielana ny filoha teo aloha zay namindra ny fahefana tamin'ny maramila tsy nanaiky nitondra fa namerina ny fahefana taty amiko etsetretreta nazavaiko teo le izy raha zany no izy ozy izy tsy misy firenena tokony hanery anareo fa maleo teny ny fitsarana avy moalalam-pagnerenana ao Madagasikara ary tsy tokony olana fa tokony ampiny ianao hitatana sy ampandroso an'ny firenena ny zavatra tokony ataonao izy izy dia manaova zay mihitsy ny tenenina hoe plébiscite na référendum zay tsy afaka nataontsika moa le izy hoe ekeny vahoaka malagasy ve nitondrako an'ny firenena zay zany ny conseil nataony fa atsika moa nisy ny Maputo sy ny karazany reny fa ny zavatra tena nafinaritra dia zao natsony Muammar Kadhafi hoe mon fils dia efa hitany avy eo niona tany amin'ny Nations Unies zay dia za ozy izy ohatrany mahita ny fahatanorako mahita anao satria Muammar Kadhafi dia révolutionnaire ihany koa Muammar Kadhafi mitamberina ao an-tsainy daholo zany ny zavatra niainany sy nafany nikarany teo amin'ny fitondrana tamin'izay moa ny zavatra nitranga dia mangatsika ny andro dia nasainy nisotro rononony ramevy reny zay matsapitsapy karatsy be le izy dia nisotro ny ranony ramevy reny zay dia nanontaniana hoe manahoana le rameva ao Madagasikara satria na amin'ny rameva atsika izy chameau anankiroa no entriny dia ohatran'izay zany ny souvenir tamin'ny fionana tamin'ny Muammar Kadhafi. Amin'ny maha katolika anao katolika koa ary tsapako hoe voninahitra ngeza be zany fahafahana miona amin'ny papa ray masina izany inona no tadidinao indrindra nanamarika anao indrindra rehefa niona tamin'ny pape François? Ye tena marina mihitsy zany ny fia satria anisan'ny nanamarika ny fiainako tokoa ny fionana tamin'ny pape François betsaka ny olona olo-pirenena ny fanena tamiko fa raha hitanao anatin'ilay sary ty tamin'ny fionako tamin'ny papa dia tena anisan'ny nanamarika ny fiainako satria voalohany dia tamin'io fotoana io zany tsara ny mampatsiahy fa za no filoha-mpanjakana voalohany raisiny papa satria tsy ampiray volana mahery kely fotsiny tamin'ny nametrahana anazy dia fa no raisiny ahy zany vo nametraka ny hoe fionana taminy tena tonga dia tsy misy fahasalatsalana izy fa tonga dia nanaiky izy hoe ny andray ahy dia ny zavatra nitranga aloha tamin'ny fionana taminy rehefa miona amin'ny pape ianao dia misy couloir lava be zay andraisana miaraka amin'ireo garde républicaine reo zany miaraka mandroso aminao dia misy pas zay mandroso ray dia misy an'le ohatrany lance lehibe reny zany nalefina mavesatra be miara mandroso amin'zareo dia miretina gadona amin'ny tany dia mandroso dia agadona amin'ny tany dia iny manako be ao amin'le efitrano le couloir lava be dia ohatrany misy zavatra miredina hatrany am-ponao zany hoe mandra-pahatonga eona amin'ny papa dia nisy fihetsem-po be tao anatin'izay. Afaka ny confesse tamin'ny papa ve? Betsaka ny zavatra nitranga
satria tamin'io tena nisy zavatra manokana mihitsy hitanao am'le sary io zao a niraisiny teo amin'ny brao aloha za de teo amin'ny braoany a de nisy zavatra niresako taminy satria tamin'io fotoan'io a efa nanao fanambarana hoe tsy ilatsaka ho anisan'io filoha ilatsaka hovidiana ho filoha-pirenena de niteneniny tamiko misy noty eo ambony latabatra io satria manana ny renseignement izy hoe inona ny zavatra nataoko inona ny zavatra tranga aty Madagasikara de nanontaniany aho hoe manahoana ny toedrara ao Madagasikara sa hoe sasanteté hoa zavatra angatahako aminao a de hitondra-bavaka ny Madagasikara zaho a de mba iriko izy sy ny filaminana ny fitoniny ary ny zavatra niriko a de ny hoe anapitra ny fepitoana iasako amin'ny mahafiloha ny tetezamitanà tsy misy korotana tsy misy romoromo ary nafoitena ho azy zany ny tombotso ambonin'ny firenena tsy latsaka ho filoha-pirenena de ozy izy mantsy anah hoe sage décision fanapaha-kevitra feny faindreny izany fanapaha-kevitra raisinao zany ary miompo-potanteraka aminao sy mivaoaka malagasy ozy izy am'zany betsaka ny zavatra nyresahanay fa anisan'ny zavatra niteneniko taminy anisan'ny nanamarika ny fiainako fa milaza anao a ififa tamin'ny voaka tao a ohatran'ny misy eta mavesatra be zany miala tao aminao satria ohatrany hoe tena plus que ny confession zany satria voalazako ny faniriko tiako entina amin'ny firenena de zao ify nahazo tsodrany taminy mihitsy tam'zany zany ny zavatra anisan'ny nanamarika ana tamin'ny fionana tamin'ny pape anisan'ny nanamarika ny fiainako ihany koa ny fionana tamin'ny pape François Maranantsika n'izay fiaonana tamin'ny grands hommes moa ny ilazanao azy atao anatin'ny boky izay a ny fifandraisanam-po aloha ataoko hoe fifandraisanam-po mihitsy eo aminao sy Père Pedro tsy ianao rery fa ny fianakaviana mihitsy a tadidiko tamin'ny nao nandalo tao amin'ny akamasoa vao tsy ela akory iny de nilaza hoe isaky ny 5 Desambra de tonga ao amin'ny akamasoa foana ianareo a miara-mivavaka amin'ny olona ahoana ny netomboany izay fifandraisanam-po be izay teo amin'ny mponina akamasoa sy Andry Rajoelina za sy ny Père Pedro tena misy fifandraisana am-po tanteraka mihitsy ny zavatra misy a tamin'ny voalany be ny tanàna de nandeha nitsidika ny Père Pedro za aloha de anisan'ny admiratif na anisan'ny makato anisan'ny makafy ny zavatra ataon'ny Père Pedro satria mitsinjo ny majinika miaro ny majinika manitsy ny lalana zay mibilika ary miahany ireo olona sahirana marobe fa noho ny tonga teny a dia efa nanana an'izay admiration zay a zany fa noho ny nahita anazy mivatana amin'ny mabe ny tanàna ana tamin'izany de ozy izy hoe monsieur le maire zay manao asa soa tsy manampy anay ny fanjakana ny zavatra misy aty ozy izy a de ty tanàna rehetrarehetra ety mbola efa nanao demande izahay nandritra ny taona maro be fa mbola tsy mahazo taratasy hatram'izao fa za matsy anazy hoe zao ano izy mon père ianao mila ampina fa ndaso fa hiezaka am'izay fahafahako manampy anao a mba hitondra ny fampandrosoana ety amin'ny mba hahafahana mirégulariser na manome ny taratasy am'izay fahafahako mba hahafahana manome ny titre anao amina ety amin'ny misy anao ety efa nisy zany ny fifankazahoana nisy ny firaisapo tamin'za sy Père Pedro ary na tamin'za hoe tsy latsaka ho filoha azy de Père Pedro no ny se confiavako na nylazaiko an'izany voalohany indrindra tena nangataka fionana taminy de niteny taminy hoe zao no izy mon père sarotra ny raharam-pirenena fa ianao no tiako lazaina voalohany indrindra fa rehefa nandinika namakafaka betsaka ny zavatra mitranga fa tsy latsaka ho filoha tamin'ny taona 2013 iny
dia anisan'ny tena anisan'ny félicité ana i Père Pedro. Avy eo a tonga teny a talohan'izany zavatra rehetrarehetra zany rehefa tonga ny fotoana noetiko teny ny titre maromaro dia nomeko anao Père Pedro hoe eny olona ohatranao mon père ny mila ampiny, olona ohatranao a mila aprisihana mba hampitombo bebe kokoa ny asa soa ataonao zao. Dia nameko ny titre any mon Père Pedro dia tsy vitan'izay fa zay mivady dia nanao an'le village hoe fitiavana ohatra ny anaranao namena mpitiavana le izy tena mon Père Pedro nanaovana trano enimpolo teo eo tolo-tanana fitiavana tolo-tanana napetraka teny zany dia napetraka teny a dia nafinaritra be anazy satria niara-nitokana an'izany zay hitantsika ao anatin'ny sary eo koa ny tamin'izany fotoana zany a nitokanana an'io toerana zay mena fokotany anankiray mihitsy moa teny amin'ny Akamasoa tamin'izany a ary mendrika ny ampiny i mon Père Pedro. Fa anisan'izany koa hitanao mbola nanamarika ny fiainako ihany koa ny fionana tamin'ny filoha israeliana hitantsika amin'ity sary ity koa zany i Shimon Peres zay anisan'ny nanamarika anazy satria tena matsilo saina manana matsilo saina be mihitsy io filoha efa maty moa izy zao Shimon Peres io satria ohatra ny miresaka amin'ny malagasy ianao fa fatany daholo ny olona aty Madagasikara ary miteny frantsay couramment izy ngamba nisy farafakely miteny teny pirenena 7 dia anisan'ny nanamarika ny fiainako ihany koa teo moa izy dia niteny hoe raha tianao androso i Madagasikara me raha miasa ianao amin'ny israelianao izy dia nalaiko noty tsara mihitsy zay satria na ny fomba fiasan'ny zareo any ary ny zareo any dia anisan'ny tena anisan'ny mahay indrindra amin'ny resaka matériel rehetrarehetra momba ny fiarovana dia ny israeliana no tena anisan'ny manana an'izany pointe ny teknôlôjia zany indrindra eran-tany ny anazy désert ny ankamaroan'ny tany feny vato fa anisany mamokatra izy amin'ny le teknôlôjia hoe goutte à goutte dia ny rano tsitsiny fa afaka mamokatra tsara zany ry zareo anisan'ny zavatra mbola hoentintsika eto Madagasikara ny zavatra ny teknika ampiasain'ny israeliana. Eny ary amarana ny fotoana isika ao anatin'ny firosoana ao anatin'ny fiodinana faharoantsika Andriamatoa Filoha inona no afatra ho an'ireo efa nifidy anao ireo mbola misalasala ihany koa na ireo tsy nifidy anao mihitsy. Za dia manao antsoavy ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo voalohany indrindra mba aneo ny adidiny aneo ny safidiny fa indrindra dia zao sika rehetrarehetra zay efa mifidy na mifatokisana matokisa anareo fa mbola anao ny ezaka rehetra andresy lahatra anareo zay olona rehetrarehetra mbola misalasala ary zay ihany koa no angatahako atsika rehetrarehetra ndao hifamometana ndao iray fo ndao iray saina afaka fotoana vitsy dia afaka anova ary anova ny tantarany firenentsika reseo lahatra ireo zay mbola misalasala fotoanany zao nitondrantsika ny fampandrosoana ny Madagasikara izao ianao isika rehetrarehetra no anavitra ny Madagasikara ary tsy maintsy tafity Madagasikara mankasitraka atsika rehetra. Ankasitrahana ihany koa ny candidat Andry Rajoelina no sady filoham-panorona ny l'initiative pour l'émergence de Madagascar nampiatrano antsika tamin'ity androany ity ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray mandrafitafary.